Fito vahaolana momba ny trano ionenana. Iarana mahita moa fa ny ankabetsahan'ny malagasy amin'izao fotoana izao dia tsy manana trano ionenana. Lasa mamofa trano, mindrana trano, eny fa tena na dia hanorina trano aza dia tsy vita. Mijaly izany tsika amin'ny resaka trano, maro be dia be ny olona andevoziny hofa trano mandrak'androany izao. Dia eto izany manao fanentanana anareo aho fa ny fanjakam-pisorona izay aorin'i Jesosy eto Madagasikara dia manana projet izany. Ohatran'ny nataon'ilay président Teteza Meta teo aloha iny, hoe nanao trano mora. Izay koa izany manana projet amin'izao fotoana izao hanamboatra trano, ohatran'ny trano mora ilay nataon'ilay président teo aloha iny ilay izy. Fa ny anankely izany tsy ahofa, fa tonga dia hoe rehefa vita izany ilay trano dia ho apetraka ao anatin'io trano io izany ny vahoaka ny fanjakam-pisorona. Dia io izany samy manana kiraikiraiky izany ary hamboarina tsara ilay izy dia manana projet an'izay izany izahay amin'izao fotoana izao. Tsy ho ela izany isika dia ho avotra amin'ny resaka trano fa ny fanjakam-pisorona izany dia hanome trano maimaimpoana anareo sady tsy vidiana no tsy ahofa fa omena anareo maimaimpoana. Izany tsy resaka propagande izany fa resaka projet-n'i Jesosy hanavotana antsika. Misaotra tompoko.